Ny haiko ny maro fa ity angamba ny ady izay tena ngeza indrindra na komba izay tena lehibe indrindra izay ifaninanany Tonoka Roberto sy sy teny Andrianasolo ny haiko any Toliara amin'ny io filatsanko fidina solombavambahoaka io. Mialohan'ny hidirantsika amizay aloha dia aboneny chaîne antsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Haiko ny maro ary efa maro ihany koa ny miandry fatratra ity resaka filatsanko fidina solombavambahoaka any amin'ny Toliara voalohany ity satria ity no noheverin'olona rehetra fa tena ady lehibe indrindra ary ady izay mazana indrindra na azo antsoina amin'ilay fomba fiteny hoe adiny samingeza na donany samingeza. Mazava ho azy moa izany fa noho ny resaka sy teny Andrianasolo ny haiko sy Tonoka Roberto no noheverin'olona izy fa ho tena ady mazana indrindra na donany samingeza. Izy teny Andrianasolo ny haiko moa dia kandida ny filoham-pirenena tamin'ny fifidianana lasa teo ary efa indroa ihany koa izy no depute tao amin'ny Toliara voalohany ary izy teny Andrianasolo ny haiko moa dia nitana ny laharana faharoa tamin'ny valim-pifidianana filoham-pirenena lasa teo. Noho zany dia heverina ho mazana sy heverina ho tena mafy indrindra ity fifidianana solombavambahoaka any amin'ny Toliara voalohany ity. Any amin'ny Toliara daholo ny mason'ny Madagasikara ray manontolo ary ho an'ny Toliara daholo ny mason'ny izao tontolo zao. Izy teny moa dia nitarika foana raha tsy ahivina ny zavatra efa nandalo tamin'ny taona 2013 sy tamin'ny taona 2014 nitarika foana izany sy teny Andrianasolo ny haiko izany. Ankehitriny moa izy dia arotsaka n'ireo firaisankina, arotsaka ny vondrona firaisankina ho kandida solombavambahoaka ao amin'ny Toliara voalohany. Etsy anilan'izany ihany koa moa dia mazava ho azy fa i Tonoka Roberto dia efa avy ministry ny fanatanjahantena ary tena manana ny lazany izany Tonoka Roberto izany no sady solombavambahoaka voafidy tao Sakaraha ihany koa. Mazava ho azy moa izany Tonoka Roberto izany dia natolotra ny vondrony isika rehetra miaraka amin'ny André Rajoelina. Ny ao amin'ny lisitra faharoa moa dia Maharanty Jean Didier ary anisan'ny olona izay tena manana maha izy azy koa raha izany Maharanty Jean Didier izany. I Maharanty Jean Didier moa dia efa avy ministra tamin'ny fitondranany HVM ary efa solombavambahoaka ny Toliara voalohany ihany koa. Nitana ny laharana faharoa tamin'ny fifidianana izay nalany anisy teny Andrianasolo ny haiko. Tamin'izany moa i Maharanty Jean Didier dia nitazona ny laharana faharoa taorian'izy teny Andrianasolo ny haiko tamin'ny taona 2013. Nohon' izany dia tena mafana ity raharaha ity tsy mahagaga ireo olona rehetra mpanaraka ny vaovao sy ireo mpanaraka ny zava-misy ao amin'ny tambanjotra antserasera Facebook milaza ka hoe any Toliara ny mason'ny Madagasikara rehetra amin'io propagande ny solombavambahoaka io ary any Toliara ihany koa ny mason'ny zao tontolo zao izay manaraka politika misy eto a Madagasikara. Donany samingeza ary katsaka agnaty lapoaly izay tsy matanty mipitsika ho hitantsika emo izay zavatra izay. Inona moa no afahana milaza fa hoe donany samingeza ity zavatra ity ary ino no afahana milaza fa tena hafana ity raharaha ity. Koa dia mazava ho azy fa tsy nafenina amintsika itsony ny zavatra nandalo tato amin'ny Facebook hatrizay ary ny zavatra izay nalaza hitantsika naneran'ny Facebook tato zay. I Tonoka Roberto sy isy teny Andrianasolo ny haiko ohatrany misy fifamalina ankolankolaka izay ary hitantsika izany tamin'ny reny fampelezan-kevitra tamin'ny filatsanko fidina ho filoham-pirenena izay nandraisany sy teny anjara tamin'iny fotoana iny. Nohon' zany dia noheverin'ny maro ity filatsanko fidina ho solombavambahoaka izay hifaninanany sy teny Andrianasolo ny haiko sy Tonoka Roberto ity, noheverina fa tena ady mafy indrindra ary tena fifaninanan'izy roa mivantana mihitsy ity sehatra ity. Iza ny voaka-pandresy ary iza hibatany amboara, iza ihany koa ny tena vrai champion. Ambelatsika hatremo ny resaka mikasika ny fifaninanany sy teny Andrianasolo ny haiko sy Tonoka Roberto izay mifaninana ho solombavambahoaka ao amin'ny Toliara voalohany izay. Ndeha ary hidirantsika ny resaka manaraka androany isika hiresadresaka mikasika any Gasikara Fenosoa ilay mpanao gazety tao amin'ny Real TV ary tany amin'ny fandaharana l'invité du jour no tena nafantarantsika izany Gasikara Fenosoa izany.
I Gasikara feno soa moa hatrizay dia tena tian'ny malagasy satria mitonga feon'ny malagasy ao amin'izany asa fanaovan-gazety zany ary indrindraindrindra rehefa nisy tafatafa izay nifanaovana tamin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina tamin'izany fotoana izany, i Gasikara feno soa no tena nambabo ny fondro vahoaka nametraka ireny fanontaniana ireny hoe frantsay ve ianao sy ny fanontaniana rehetra izay milaza manao hoe maheno filoham-pirenena miresaka dia ohatrany paradisa kely Madagasikara, tena nambabon'ny malagasy ny fanontaniana izay nataony Gasikara feno soa tamin'ireny ary tamin'ireny ihany koa moa ny tena nampiakatra avo izany Gasikara feno soa izany satria mahitsy ny fanontaniny ary mifandraika amin'izay zavatra ilain'ny vahoaka malagasy. Ankehitriny moa dia somary nanaitrany maro ihany raha nahareny vaovao mikasika any Gasikara feno soa, maro ny taitra ary maro ihany koa ny gaga sy talanjona raha vantany vao nahita ity fanambarana izay nataony Gasikara feno soa ity. I Gasikara feno soa moa dia kandida ho solombavam-bahoaka ao amin'ny boriborintany fahatelo na hoe tana 3, izy dia kandida ary tena hilatsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka izany. Raha araka ny nambarany Gasikara feno soa moa izy dia mahaleo tena na hoe indépendant ary vonona hitondra ny feon'ny vahoaka indrindraindrindra mbola tohizany foana ny fahitsina izay nataony teny amin'ny asa fanaovan-gazetiny indrindra ireny zavatra rehetra nataony tamin'ny Real TV ireny no proof fa olona mahitsy izy raha nandritrany izay 5 taona niasany tao amin'ny Real TV. No heveriko fa misy ifandraisany amin'ny asa fanaovan-gazety ny filatsahako ho fidina amin'ny ity solombavam-bahoaka ity satria isika mpanao gazety hoy Gasikara dia manontany fotsiny ny azontsika atao ary voafetra ihany koa ny any amin'ny asa fanaovan-gazety fa ny amin'ny mahasolombavam-bahoaka aho izy dia mety hiakatra ambonimbony kokoa ary atako angamba fa mitovy amin'izay asa fanaovan-gazety zay satria isika mpanao gazety anie mba anisany mitondra ny hetaheta vahoaka ary ny fanontaniana izay tokony apetraka vahoaka isika mpanao gazety no mametraka azy ary izany no antony anaovako ity solombavam-bahoaka ity mba hiakatra ambonimbony kokoa amin'ny fisoloana vavan'ny vahoaka raha ny nambarany Gasikara feno soa. Nilaza ihany koa moa i Gasikara feno soa fa tsy manadino ary tsy hanadino any Real TV mandrakizay satria Real TV anisany namolavola izao Gasikara ho izy raha tsy teo Real TV dia tsy tonga amin'izao toerana izao ny tenako raha ny fanambarana izay nataony Gasikara feno soa. Izao Gasikara feno soa dia tsy mitipadoha laka ny tana mazava ho azy fa mahay mankasitraka isika nohon' izany dia tsy misy androny ary tsy misy fotoana hanadinoko izany Real TV izany fa veloma vetivety foana ny fandaharana Real TV fa ho hitantsika eo ny mety fotohiny raha ny fanambarana izay nataony Gasikara feno soa. Mandra-pioana vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay fa Real TV dia ato am-poko ary tsy ho adinako mandrakizay. Ary anisany tsy de nahazatra ary somary hafa kely moa ny androany hatrizay i Gasikara feno soa foana no mandray vahiny ao anatin'ny fandaharana l'invité du jour na fandaharana manokana émission spéciale fa androany i Gasikara feno soa indray no vahiny fa ny olona hafa indray no nandray azy tamin'izany fandaharana émission spéciale izany. Apetraka tsika hatre moa ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, tsara foana isika rehetra mahafantatra izay ary maharaka ny zavamisy amin'ny manaraka indray itsika no manao misimisy veloma vetivety mandra-pioana tompoko.